ina moa no narosy ny mpijery antsika tao anatin'ny herinandro maromaro zay ary tamin'ny herinandro any sika dia nresaka mikasika ny tokom-pitiavana zany hoe nanontany ny tokom-pitiavana ny mpitondra teny avy amin'ny zatovovavy inona indray ara zany no hovaliny zay ho an'ny mpamoaka rehefa manontany toko moa zany satria ny fitenena manao hoe ny fanontaniana tsy aza ombaliny makararembava fo manontany dia ady tsy andraikitry ny mpitondra teny ny zatovolahy mihitsy no mamaly izay fanontaniana napetraky ny pikabary ny zatovovavy zay ka azo atao tsara zany ny mamaly amin'ny kitsoko zay fanontaniana napetraky ny pikabary zay isika moa andra atao anatiny hoe kabary sompom-pahendrena tonga ve dia mamaly avatrany izy hoe amin'ny teny fony hoe tsotra sa hoe asiana ainteny soabolana ihany koa izay valiny zay ny tsara zany ary tsara ho antotanterana antsika ny tokantrano any dia ny tokom-pitiavana zay angatahany fianakavian'ny zatovovavy zay ho aseho amin'ny pikabary ny zatovolahy dia tena tokom-pitiavana tokony ilay an'ny zatovolahy mihitsy zany hoe tena ranomarina zany dia ilay zatovolahy anana ilay zatovovavy tokantrano mihitsy no tokony manolotra ny tokoy aloha izay ampitainy amin'ny alala mpitondra teny fa ny mpitondra teny kosa no manaingo fatratra izany arak'izay tratra mba ho tena horaitra tsara ilay tokom-pitiavana zatovolahy dia izay zany vao miroso amin'ny filazana ny tokom-pitiavana ny mpitondra teny fianakaviana afaka manao santiona ny fohifohy hoe andra mikasika an'izay hoe tokom-pitiavana izay toy izao raha ambara tsotsoksa izay famalina tokom-pitiavana ataon'ny mpitondra teny ny zatovovavy zay iny tompoko lasy tompoko vavy ny fitenenana moa dia sahala mitody vary ny pirala indray manamaivoka indray mamotsy ka dia ezaka amotsy izay fanontaniana napetraky ny mpitondra teny teo izay amin'ny alalan'ny tokom-pitiavana na izany aza nefa dia mahagagagaga sahala miganagana masaky ny ranonandrona ihany raha toa ka tovolahy angatabady no anontaniana fitiavana to mahavelo mpanontaniana ny hoe izany ve tsy manontany sora amin'ny ala sora izany ve tsy manontany zavona amin'ny tsy afajavona nefa mananjanaka vavy tomijana tokoa ianareo ka rariny loatra raha anala rofatra izany aza dia hoy izay manao hoe ny mpiandakany tsy misaraka amin'ny fivoy ny mpianala tsy misaraka amin'ny famaky ary raha tovolahy angatabady tsy misaraka amin'ny tokom-pitiavana ko raha ny tokom-pitiavany zatovolahy any zatovovavy no ambara dia ataony sahala amin'ny fitigarana drelony tanora maitso aingony sa antitra miketrona vao maika mamy izany no toky metiny nampitondray zatovolahy ny tena nainkehitriny inona fa mety sy nahafapo anareo nefa mety nahavaly ampahany ihany tamin'izay fanontaniana napetraka reo izay koa mba manahoana iky ny amin'ny tsy fangatahanay teny am-piandohany sotra indrindra izay amin'ny ankapobeny ny tokom-pitiavana entiny mpitondra tena avy amin'ny zatovolahy misy fanamariana ve tsy ny andro entina zany amaranana ny fampianarana ny fanamariana dia afatra ho atsika mpitondra teny avy aty amin'ny fianakavian'ny zatovolahy aoka mba tena ny toky izay avy amin'ny zatovolahy mihitsy no ambaratsika ary eo ihany koa ny fitandremana satria ny pikabary ny zatovolahy dia tsy tokony hitatrivatreva satria naovinanaoviny tsy misy mpangataka maheriny ny tompony tsy akory ka aleo mandefitra mandana ohatra ny laferana toy izay miringiriny vasoka toy ny loatrika isaorantsika andro rajomariny tondra ny fampianarana tato amin'ny tapany voalohany tamin'ny sompom-pahendrena isaoranay manokana ihany koa ny haiaingo etsy amin'ny 67 hectara ary ny fianakaviana rasolosonna volonona izay mampiatrana ohatrany ity fandaharana ity fa iny avy any amin'ny faritany tomasiny indray no arosanao atao anatin'ny ratsa-pandaharana tsy aza miala azy atao anatin'ny tsia dia andriambavilanitra iray manana andraikitra eo nivony faritany fimpima tomasina no arosoko anao eto ny fiampiainany andavanandro sy izany hoe vehivavy mikabary izany eo nivo fiarahamonina andeha raha tsika vetivetiny mikasika an'izay izy no raha antary manana faravolorona Silvia manambady ary mananjanaka mianada mampianatra malagasy eny amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara eto Tomasina mpikambana amin'ny faribolana sandratra ary mpikambana ihany koa eo nivony fikambanam-pikabary eto Madagasikara na dehibe adidy azy Silvia dia tsy latsa-danja velively ny fanabeazana ny taranaka nefa na dia hoe sahy hoe mandeha mampianatra kabary foana izy isakala dia miasa izy maraina dia manam-potoana foana izy zany hoe
isangisangina aminay iresahana aminay eo foana zany neny rehefa mila anazy anao dia eo foana izy mpikambana amin'ny fimpimatoy azy ihany koa ny vadiny mbana ao anatin'ny fikambanana tokoa zay telo mianaka fa Sylvia somary lasa aloha ary rehefa atao dia resy lahatra zay fa tena tsara izy ary mahafinaritra dia miaraka nanaraka teoriany koa zany zay mianaka ary mahatsara misy izy mahatsara zavatra izy teo amin'ny fiainanay totokatrano satria lasa nitombo be zany le fifanotronana ny taona roa sy roa arivo kosa Sylvia niditra mpikambana teo amin'ny sampana korana ao Tomasiny ny tenako zany no anisan'ireo ataontsika hoe andia ny santatra amin'izany kabary zany a teto Tomasiny efa nisy ihany ny andraikitra ny raisy natao anatiny zany sampana zany a dia tao aloha tany amin'ny voalohany a dia ny andraikitra ny toerany mpitantsoratra tao anatin'ny fikambanana dia nanomboka tamin'ny taona 4 sy 4 arivo kosa ka mandraka ankehitriny dia ny tenako no miandraikitra ny fampianarana ao amin'ny fampianarana kabary ao amin'ny sampana korana toy ny fampianarana kabary eto Tomasina ny tenany toy izao ny fahitan'ny mpianatra ny fampianarany voafehany tsara ny teny malagasy ary ainy ny mampita aminay mpianatra ny traikefa izay ananany rehetrarehetra tsy ny kabary ihany moa ny masony eo amin'ny sehatry ny kanto manoratra tononkalo ihany koa Sylvia ka miantany ho anarana entiny amin'izany ny teniko teny tsy nindramiko fa teny nolovako avy tamin'ireo razako teny ilazako tsy ho afaka ao ambavako ny kanto tamin-drazako fa teny tsy aisoloana teny tsy aivonona na tohinona fitosaky ny rivo vaovao mitondra randram-bao teny hafakely migadona malefaka fa tao mandrary veto sy angola teny ankira nefa ny ambara ny efitra mafonjy miraky zavadalina matety amin'ny fialina ka ianao raha teo namako dia tokana ihany no tanjona tigetra ho tratraritsika dia ny anandratra ny teny malagasitsika isaky ny raiky amin'ny 20 febroary tokoa no andro natokana ankalazana ny tendreny ho an'ny fikambanam-pikabary eto Madagasikara dia niavaka ity taona 10 sy 4 arivo ity hatramin'izay dia teto Antananarivo hatrany izy io natao ary eto avokoa zany mandray anjara ny avy any amin'ny faritra rehetra fa tamin'ity taon'ity kosa dia natao niavaka izy io natao isaparitany fimpima zany dia samy manatanteraka hetsika zany ny isaparitany ary mampiavaka azy koa dia tsy ny hoe vaninandro ny 1 febroary ihany no anatanterahana azy fa atao mihitsy mandritra ny 2 volana zany hoe efa nanomboka izahay tamin'ny tapaky ny volana febroary ary tsy mifarana raha tsy amin'ny tapaky ny volana martsa amin'ny kabary dia mitovy votoatiny fa satria manan-karena teny Madagasikara dia samy manana ny fomba fiteny ny faritra tsirairay avy misy mihitsy ireo izay hoe iombonana rafitra iombonana zany ary zay ny antony ivorinay sy ny atrikasa hoe inona indray ny maromaritra iraisana inona indray zany no rafitra iombonana ty kabary ty satria miteny velona sy miaina ny kabary koa tsy latsaka izany ka tsy maintsy hoe fanarahana ihany amin'izao taonjato faraiky amby 20 taona arivo fahatelo izao fa ny isaparitra kosa raha ohatra ianao zao any Antsiranana dia fiteny atakarana zany ny kabary ampianarina any fa tsy hoe malagasy iombonana fa miankina amin'ny faritra misy ny tsirairay zany tombony ho an'ny Madagasikara raha oharina amin'ny firenena ty Afrika ny fananana teny fahankazahoana manerina ny nosy dia ny malagasy iombonana hita taratra io ankabary mifarana atreto ny fiarahantsika tamin'ity anio ity dia misaotra anao izay nanaraka hatrany ny sompompaindrena manome fotoananao amin'ny herin'ny anio toy izao indray ary azadinona ny famerenana isaky ny alakamisy ariva amin'ny 10 ora mandra-piona toko klasy toko vavy